fa lazaina fa marary dia lazaina fa marary satria ninina tsy atao famitorana firy ny olona marary nalainareo akeriny any an-tranony firy ny olona marary entinareo atao famotorana dia avy eo alefa any amin'ny infirmerie firy ny olona marary ao am-ponja tsy tsaboana akory fa maninona rehefa feno asina dia hoe andrasana ho sitrana dia izao tsy tonga akory teny efedanana izy tsy nisy feno asina zany teny fa aza mandainga ary TVM zany tena hitako hypocrite satria hitako hoe le taorinana fatesany nombaina zao dia zay izy zareo vao hodina ndraindraikitra hoe nandeha tany amin'ny hopitaly dia zay vao hoe natao enquête ny mamany nombana mamany fenosina zafady dia rehefa eo koa mbola hoe atao enquête finomasina nefa atao amin'ny hopitaly ihany dia efa maninona kely izy so natao apahibe maso ny enquête ny natao tamin'ny fenoasina zay ny tena mahagaga amin'andro zareo mbola hoe nao zay ny hevitro hoe tena hypocrite le ya makasitraka anao ilay fanadiadiana ifotony iny zay tsy ambaratelony manokana izy iny fa ny any amin'ny fitsarana pahabe maso sika ny afaka manatrika an'izany ny didim-pitsarana mahakasika an'io raharaha io dia zay ny fijeriny namantsika andao ampandrososika ny namana manaraka miaraba tompoko salama tsara miarabanao mahakasika an'ilay tarizezaka nataony eto mihitsiny dia mitsy tonga amin'ny fitenena hoe mihazo vankilaka na tany rano reniny tsara amin'ny mahatamorano tena zany dia mahita ety amin'ny fiarahamonina zany dia tena hoe mitotongana noavin'ny tanorana no tena jereko zany noavin'ny tanora tena mitotongana zay aloha hoe tsy hoe tsara ny génération promotion fa tamin'ny andronay zany nanala famidina sisa n'izany hoe andeha hitady sujet hitady sujet satria efa tsy hianatra lesona ntsony ankizy dia zao hoe fity le sujet tamin'ny taona heritaona lasa zay zany zany hoe za zany efa vokatry ny hoe akamoly ankizy zany hoe le diplôme ny zava-dehibe sady tsy ny fahaizana inona moa mahatonga an'izany mety amin'ny tany iny moa dia ny fitondram-panjakana zany misy idina ny fitondram-panjakana zany satria zany efa tsy mahazo lanja nytsoa zany le fanabeazana mahakasika amin'ilay resaka fitondram-panjakana tsy haiko aloha fa tsy dia ny propagande tamin'ny rotsaka ty filomam-bahoaka amin'izao tia fa inona moa zany le tena plan général an'ity fitondran'ity aiza ho aiza ny UEM inona le plan émergence sa hoe ny fahitako zao zavatra ataon'ilay fitondran'ity ohatrany hoe taitaitra mandehandeha eny dia non mbo asika indray ty adantsika indray ty tsy misy plan mazava zany satria ny hoe fataitairana no firirinina eny zany tena miala tokoa zay zany le zavatra hita ataon'le fitondrana le firenena koa zany satria manara-pivolana fotsiny avy moa le gouvernemanta zany nefa hita fa feno intellectuel any anaty le fa dia tena hoe zay moa zany eny mety tasika zany fa tiako atongavana dia me resaka tasika zany hoe izy moa zany nahazo zao hoe prix rehetrarehetra bâtisseur leadership prix fotsiny reny zany fa miaina amin'ny vahoaka zany ho an'ny vahoaka dia mihitako manokana tena tsy misy leadership le filoham-pirenena tsy misy humilité tsy tena hoe mandeha anjamba fotsiny zany ohatrany hoe olona mandehandeha fotsiny ohatrany hoe kilalao-njava zany le fitondrana firenena zany dia aiza ho aiza zany zao le iny zany tiako hitondrana hoe aiza ho aiza le hitaritana le firenena zany fa hoe miesy dia famiaina eto indray zany amin'ny telo taona manaraka sotra to mankasitraka anao tena hitanao tsara mihitsy le izy satria raha miresaka an'ireny any antsika ny atao hoe fitondrana firenena isaky ny mitsidika firenena ny mpitondra dia miteny an'izay hoe mampalahelo anahy ianareo vahoaka hitako mifahorianareo ho ambarotsika ity any amin'ny mialohan'ny fitantanana ianao dia efa mamaritra an'izany hoe ireto avy ny foto-dravitra asa ho amboarina mandritra ny fepitoana hitantananao ny firenena fa tsy miainga ny inspiraka isaky ny mandeha dia isan'andro miaina amin'ny nofinofy aloha inona indray aloha zany ny azoko nofo tao ndao aloha mba ho resahana dia naty zavatra tsy azo tanterahana nefa dia tenenin'ny vava ihany raha isika ny antso manaraka miaraba namana salama tsara ianao manahoana fanehoan-kevitra avy aty aminay zay avy aty amena be ia miaraba anao amin'ny mena be miaraba ny voalohany resaka ny politika misy no mamatra ny fiainam-bahoaka
amin'ny firenena anankiray. Nefa ny zavatra atao eto Madagasikara amin'izao dia le système de la pauvreté fampahasam-bahoaka. Satria ny firenena dia ny mpitondra no mamezy zavatra ao. Ahoana tonga ny fanapoizinany, dikan'izay tsy raharahiana ny fiainam-bahoaka malagasy. Ohatra par exemple taty aminay, misy orinasa fanjakana taty. Nampanantenanay io président io tamin'ny 2019 fa hanao famelomana le orinasa. Dia nisy le émergence nataony, dia mbola nampanantena 3000 conteneurs izy. Hatra amin'izao anefa. Mbola tsisy tanteraka? Nikany le orinasa Sikoma zay. Ia. Dia tonga nefa le fotoana avadibady. Ka zay antsoko ny malagasy tany tandalana ty firenenantsika ty. Ka tsy olona nao andrakandra mitondra ty firenena ty satria olona tsy manam-panahy manko mitondra antsika eto Madagasikara mahatonga zao faharatiana sy fahatitehana zao. Satria tsy matahotra an'Andriamanitra izy. Hadiny fa ny Jehova ty tany ty. Ka ny fahamarinany tokony iainana. Ary setrin'izany na ny mpanao politika zany tsy dia misy tena hoe miompana amin'ilay politika fa ny intérêt personnel no enti manao azy. Satria ny mpandraharaha ara-toekarena no mivadika mpanao politika eto Madagasikara. Zay tena mamotika ny firenentsika ty. Satria ny mpandraharaha dia bénéfice fantany zay ihany ny fantany. Ka tsy le fiainam-bahoaka. Ny orinasa aloha voalohany indrindra satria ny fambolena no miteraka ny orinasa tsy fanantsika olo mpanao politika zany tena problème tsika eto ka ny antsantsika vahoaka tonga saina. Misaotra tompoko. Mankasitraka anao. Nisan'ny resahany teo amin'ny atao hoe asa. Ary zay ny tena andrandraitsika ny hoe malagasy, tanora malagasy dia manana asa. Fa jereo anereo ny ankabeazan'ny asa ao anatin'ny tambazotra tserasera ao feno fitaka daholo anie. Feno fitaka daholo. Betsaka ny asa ao anatin'ny tambazotra tserasera io. Na ao anatin'ny finday anao fotsiny ara dia efa misy hoe arabaina fa ianao nahazo ny loka. Ianao anefa tsy mahafantatra ny ninona akory. Mahazo sprinter sy katikatara tahaka izao ianao noho ny fisarihana izay natao tamin'izao zao. Reny zavatra reny anie. Anisan'ny fisolokiana daholo anie reny. Fa tsisy manenjika. Tsisy manenjika. Ary natoinina endrika fanambakana raha ohatra ny amin'ny tambazotra tserasera elokanabaka dia injehan'ny lalàna zany rehetrarehetra zany ary misy ny fehezan-dalàna maritra an'izany. Fa tsy misy mijery. Ny asa efa tsy misy. Iny koa tsy manao ny ataony ihany. Ny arabanao. Efa tafiditra soamatsara. Dia ahoana ny fandehany? Iza le miantso aloha? Saika mba aneo hevitra kely raha. Ndao eto ny hevitra be anao. Mahakasika an'ity zavatra misy ity zany raha ny fahazahoako anazy. Voalohany indrindra zany mampalahelo ny zavatra misy. Satria io zavatra io sanatria hoe bomba ny poka dia hoe tonga dia tsisy fika azo atao intsony. Fa olona mbola narary, olona roa mbola mitsaboana. Dia maninona nisy ny maty be da be zay vao hoe isy ny fandraisana andraikitra. Amiko zany tsy nisy fandraisana andraikitra tao. Zay ny anankiray. Faharoa manaraka an'izay koa mandeha zao ny vaovao fa hita amin'ny tambazotra serasera eny hoe isy fivoriana amin'ny lakamisy manasa ny vahoaka malagasy anaraka amin'ny PVM CRNM fa hitantara ny zava-misy ao zany ny filoham-pirenena. Dia mahagaga ihany ianay hoe tsy ao Antananarivo rery anie nisy ny matin'io zavatra io fa manerana ny nosy. Filazana le manerana ny nosy ve no tenenao sa le kana Antananarivo rery. Zay ny faharoa. Fahatelo manaraka an'izay mba hitenen'le raha misempaneho hevitra eto iny mba seka anontany hoe izy iny moa zany fomba ny fitondrana sa hoe olon-tsotra mba maneho hevitra ohatran'ny olona rehetra fa ohatrany hoe miaro fitondrana foana izy zany na dia fahita hoe misy zavatra tsy mety eo ataony amin'le raha miselanto iny. Sotra tompoko. Makasitraka anao. Iny moa zany le hoe heviny fijeriny ihany koa izay ho azy manokana izay hoe mandroso miasa ny fanjakana. Isika rehetra samy manana an'izay atao hoe faneho-kevitra fijerenan'izay fa ho an'ny mahatanora ny tena ihany koa dia mijery nefa ny hoe tsy misy ho avy azo antenaina intsony eto Madagasikara raha ny toe-javatra misy ankehitriny. Tsy misy ho avy azonao andrandraina raha ny tanora ny resaka eto Madagasikara fa dia lasa mpiasam-bahiny ny tanorantsika atsoatsy. Lasa mpibatabata fotsiny sisa ny tanora.
satria ny antony tsisy politika mazava fampananana asa ho an'ny tanora. Ny antsika reto appresiana indray ho any ivelany asa dia jereo anie raha ohatra fotsiny misy tolotra asa anankiray mivoaka fotsiny eo amin'ny nosy ravavy eo Maurice ohatra, hitan'ny tanora eto Madagasikara avy hatrany izy tonga dia mety sampy any amin'iny, tsy mamakafaka intsony hoe marina na fitaka ve iny tolotra asa iny, fa tonga dia mety sampy avy hatrany. Ny antony eto Madagasikara tsy manantena intsony ny tanora. Raha isika ny antso manaraka. Miaraba tompoko. Miaraba anao. Ya, ayanao le onjam-peo a na vono mihitsy. Allô, mahaenao anao tsara. Nisy nanontany teo aloha teo dia isaky ho valiko. Eny aza mamaly anazy tsoa fa tonga dia mety le fanehoan-kevitra ao. Eny to fametrahako an'iny fanontaniana iny kosa angamba tsy midika mihitsy hoe pomba na hoe mpanohatra, fa zava-misy le anontaniako hoe maninona le taloha ny ohatr'izao sy ohatr'izao, fa ity kosa maninona ny ohatr'izao sy ohatr'izao. Oka ataoko hoe mpanohatra ry aho fa apetrako ihany le fanontaniana hoe fa avelan'le vahoaka eo na hoe naveriny teo nandritra ny fifidianana indrony sesy, nefa ny olona ohatran'izao sy ohatran'izao. Zay ny ataoko hoe fanontaniana iny, ka tsy midika mihitsy hoe pomba na mpanohatra ny fametrahana n'iny fanontaniana iny. Fa malikeny izany no ilaina amin'le izy hoe inona ny antony, ary rehefa mamaly an'le fanontaniana tsy ahodikodina fa tonga dia valiana mahitsy hoe naongana le teo aloha noho izao antony izao, fa ty kosa avela eo hatramin'izao noho izao antony izao, ary arotiko valiana kely le tany aloha. Fa azafady kely nga monsieur Lanto eny tompoko ely ary. Raha mifantoka eo aminao izay fanontaniana izay dia ahoana ny fijerinao mahakasika ny toetra raha-pirenena nefa? Lasy ianao, tapaka avy any aminao le izy. Ny zavatra rehetra eto Madagasikara eo ny asa. Ndao aloha resika ny antso manaraka, vetsika mitoy eo amin'ny resadresaka ihany. Miaraba tompoko. Efa tafiditra soamantsara ianao. Ie. Alaiko ty mialatsinareo fa avy titulaire ty mamiteny ty zao tiako tenena zany efa mahavoavaly maninona reo olo reo tafiditra tao fitondrana teo satria nangala bato ny titulaire taty zao ny olona ny fahaefatra no lasa député de Madagasikara, tany ampanihy any ny olona fahatelo lasa député de Madagasikara. Izany zay dia mbola tsy mahavoavaly ny zavatra tiany sasany hanontaniana ihany, fangandaram-bato tongan'ireo olona tonga teo na izanay izy teny hoe tsy nangana bato, nangana batolo izy na rehetrarehetra reo. Koatan'izay koa ny indépendant pisolelaka reny no manohana anareo io, fa raha ohatra ka ny antokony ny olona natolotra anareo tsy hinany teo daholo, fa ny indépendant zay pisolelaka no manohana anareo ka mahatonga an'ireo olo tena disy fanantenana tamin'ireo indépendant reo ny vahoaka. Ya, makasitraka anao ny amin'ny fanehoan-kevitra ao izay. Ary fahazarantsika mihitsy tany amin'ny atao hoe fampilezan-kevitry ny mpitondra, anao an'izao, anao an'izao, anao an'izao. Aza dinoina nefa fa ireny toe-javatra ireny dia asany raha miteny izy ny hoe anome asa ho an'ny tanora, fa izafy dio. Asan'izay mpitondra eo anie zany no mijery ny tanora. Ndao aloha resitsika ny antso manaraka. Miaraba tompoko. Zako ihany ty ohatrany hoe natany fijeriko nareo teo. Izay indrindra. Ao ve ianao? Ie, lasa ianao. Raha ny zava-misy rehefa ao anatin'ny vanim-potoana ny fampelezan-kevitra ireny dia ny hoe ataontsika ny ohatr'izao, amboarintsika ny ohatr'izao, dia miainga amin'ny tolotolotra mahadinidinika. Ny tanora mihazakazaka any amin'ilay hoe ndeha hamonjy propagande aloha fa any misy vola. Lasa izay sisa zany ny tanora malagasy. Izany hoe tsy afaka
miasa maharitra intsony ny tanora malagasy ary ny malagasy rehetra tsy vaky volo ihany koa dia miandry fanampiana sisa ankehitriny tena miandry fanampiana satria ny antony ilay fitondrana tsy nanana politika anangana orinasa ny teo aza moa narodana sy natakalo nefa ny tena ihany koa tsy mahavita manangana ko inona moa ny dikany toy ny hoe ny tsy manana sy ny tsy mahay manana tovy ihany zany raisika ny antso manaraka miaraba tompoko efa tafiditra ianao tonga dia afaka miteny avy hatrany efa ao ianao a dala ty tompoko ya amaly kely amin'ny mpanohatra sy mpitondra za sandriste avy aiza ianao za itoka azy magainy ka ay miarabanao misy atao démonstration de force zany hoe ny mpanohitra zany teny hoe ameo ny ray andro fotsiny fa atrao sonerana ka trany a ivandry alarobia fenonay hoy mpanohatra ray andro fotsiny io tsisy fandroanam-pajakana de mpomba ndray a tsy maninona ozy mpanohatra fa omena vary a roa lasa ray tsogona amy 50 kilo ary menaka roa lasa ray litre de izy am'ireo no mety ahery ny mpomba fitondrana sa ny mpanohatra satria mpanohatra tena volombiby be mialatsira fo fitirena tompoko amana mesalanty manko a io vo tsy tety any no nametrany zay fanontaniana zay fa na enao zay mesalanto a fa tonga de koditra ary miforotra ndray andro avy a de za moa zany mba nanomana kelany hoe mpomba fitondrana hoe antaova rangaty io mba atao voretsy gona amy 50 kilo le vary a de menaka voretsy litre de ny mba namaly kosa ny mpanohitra aloha janona amle roa lasa retsy gona amy 50 kilo sy roa lasa retsy litre de asa fa ny tombo fotsiny afaka mitapitry olona koa zany ny mpomba fitondram-panjakana amin'ny bus électronique de ny ale ihany no atao amy bus électronique fa ny rehefa mody de mba de tongotra ohatra tena laky nyrio za mino fo avy eo mesalanto amaly an'izay fa tena koditra tena hoe raha misy an'izany tena grave be satria mahay volotratra reto le tsy tena fitondram-panjakana reto zay zany no ohatrany hoe démonstration de force na mimanda koa zany zay filazana tsy fantatro ho avy eo moa zany mesalanto mbola amaly an'izay fa tena koditra matahotra fadiranova na mihitsy ny mpomba fitondram-panjakana raha sina zay démonstration de force ndray andro kosa ndray andro amin'ny mpanohatra ndray andro any mpomba malalaka tsara ohitao fandehany izy am'ireo mihita hery sora toko mankasitraka anao ny am'izay tolo-kevitra ao izay zay resaka ao izay antenaina mba tsy iodina de iodina ohatra ny tandrimo ampitoerany eto sika rehefa iresaka ihany koa fa ndao tonga de ivoaka avy hatrany mankeny amin'ny varavarakely makany amin'ny hoe fandrosoan'ny Madagasikara resaka an'izany toedra raha-pirenena izay fa anteriko hatrany ny amin'ny fandaharantsika rapitso latsaka folo zao ny amin'ny 12 de iopana bebe kokoa tsika ao anatin'ny fanabeazana resaka kolotsaina malagasy ilay sotoavina raha nresaka tsika teo no hoe lay mahamalagasy de zahantsika ho foazina tsikelikely zany atao hoe sotoavina izany ho resahantsika ihany koa ny fanabeazana rapitso no amezana fotoananao moa zany miaraka amin'ny rabe fidi izay mpisehatra ao anatin'izany tontolo ny di zany jerentsika ny di ara-pomba ara-panabeazana ihany koa raha marimarina kokoa hoentsika manabe ny tanora tsy hijanona eo amin'ny zava-misy eto amin'ny fiainana andavanandro ihany isika fa tena hoe resahantsika ny hoe inona no tena hoe mahaliana ny tanora inona ny tena fototry rety resaka hoe fanolanana eto seroa ity ary ny tena zavatra mamoehitra aza de hoe olombelona no miray amina biby
zany rehetrarehetra zany azotsika horesahana daholo zany ao anatin'ny fandarana raha-pitso lay kolotsaina mihitsy no tena horesahantsika sy voaboasantsika amin'izay fotoan'izay ny sotoavina mahamalagasy dia horesahantsika avokoa zany rehetrarehetra zany fa eto aloha tsika dia iverina ao anatin'ilay resakitsika teo ny hoe resaka fitsaboana ndao aloha resitsika ny antso manaraka miarabanao salama tompoko salama tsara iza le miantso dia avy aiza afa-ty atsira be salamo raso tamasina tompoko ia miarabanao dia ahoana ny fandehany io resaka tsena tany aminareo io zao mifandehany manao hoana izy ao izy ato aloha zany dia efa ohatrany tamin'ny magorovaka reny any dia efa samy makamaka dia efa tsy mifanambaka ry tapaka sanamany tena raharaha izy zany fa mba misy teny kely raha ngaty mba hoentina kely mba ho an'ny le sofina be da be miay misy ho an'le vahoaka malagasy hoeto ary namana kely fotsiny le izy kely fotsiny zao zany le izy horava ny firenena izay tsy manana ny alaha ho Andriamanitra horava ny fianakaviana izay tsy manana ny alaha ho Andriamanitra ary horava ny olombelona izay tsy manana ny alaha ho Andriamanitra sotra tompoko izay fotsiny sokalahmangasitrakanao mangasitrakanao mitondran'izay fampieritrretana ho an'ny tsirairay avy izay ia ok sotra tompoko eny ary mpandrosotsika ihany koa ny antso manaraka miarabanao lasa ianao aza manao tsobodrano raha miangaly raitsika ny antso manaraka ary miaraba tompoko efa tafiditra ianao any aminao mifandehany izy aloha le miantso dia avy aiza lasa ianao raha izany anontanianao hoe dia ahoana ny fandehany dia hoe mandringa tanteraka fandehan'ny toedra raha-pirenena eto amin'ity firenentsika ity miarabanao efa tafiditra somatsara ianao a maheno anao tsara allo maheno tsara afaka miteny avetrany misy lantiano otrany nanontany hevitry nareo tamin'le fanontaniako dia miatsotra be araky ny teniko hoe tsy miolakolana fa tonga dia mahitsy matoarany fijerinao aloha efa be ny olona ty azy fa matoa kosa tazominy eo ty amin'izao mbola be da be koa ny olona ty azy zay ny valy teniko kasika an'le hoe misy resaka hoe fahamarinana nahatongavan'io teo sy ohatran'izany teto amintsika nefa nisy mpitondra spesialista amin'ny fiadivana amin'izany tsy fahamarinana izany tamin'ny 2002 koa minarany tsy nampiasainy izay spesialite an'izay raha ohatra ka hoe tsy fahamarinana tokoa nahatonga an'io teo sa hoe naninona le izy nampiasaina tamin'ny 2002 fa tsy azo nampiasaina tamin'ny fotoana tsy fahamarinana ny idiran'io teo zay ataoko hoe tsy pomba nampanohatra raha fijerinao ary any amin'ity fitondrany ity inona zany ilay zavatra tsara vitan'ity fitondrany ity fa io ne ry namana mpanao gazety ny olona rehetra ne samy manana ny tsara sy ny ratsy aminy raha ho aminao izy dia inona le tsara ohatra anankiray efa netiko tety ohatra ty ndray mandeha asa ratadidinareo ny andro mangatika ho azy zao tsara ho an'ny mpivarotra lasopy fa ratsy kosa raha ho an'ny mpivarotra glasy ohatra zay zay ataoko hoe raha tsara ny anontanianareo samy manana ny tsara amin'ny olona fa raha ho anao manokana ny tsara ho amin'ity fitondrany ity amin'izao tsika miainy izao zany dia hoe inona ny hitanao fa hoe tsara ho aminao hitako hoe tsara aloha hitanao le mety mahasositra anareo ty nefa lazaiko omena ara-tianareo le hoe kitolotolotra taona nefa tadio fa mety be da be mba tsy ho tenenako hoe maronisa ny olona makasitraka an'ireny
satria be tabeny ny olona mahandro eto amintsika izay mahazava-dehibe an'ireny aminazy dia ho aminao manokana zany inona zany mety hoe tsara kokoa ilay mahazo aza ve sa le mahazo an'ilay kitolotolotra ka io toe-tsaina daholo no mitondra an'io e ohatrany hoe tsara le mahazo asa azonareo fa saingy le asa koa ne indraindray mitaky diplôma sy ohatran'izany fa nefa le akamaroan'ny olona teneniko eo a mety hoe tsisy manana an'izany dia na hisy asa hitsangana reo tsy ho tafiditra ao ihany izy satria tsy manana an'le diplôma ka izay no mahatonga azy hoe iza ny anome atsika an'ity fa ndao raisina foana dia izay ny anohanany an'le filoham-pirenena azo eritreretina daholo zany ny manaraka fanontaniana manaraka ao mbola hoe ianao mbola ato mbola misy anotianareo anontaniana ve ia ka izay resaka hoe fijerinao makany amin'ny fandrosoana izay no iantefana lasy ianao tapaka avy any aminao le izy